Misy kosa ramofo ny atrikasa izay efa notanterahana tao anatin'ny efatrandro izay atrikasa natao indrindra Hanamafisana ny traikefa amin'ny fampitam-baovao miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana. Nifarana tamin'ity androany ity moa izay atrikasa erahan'ny mpanao gazety sy ny Cenit izay ary nisy indrindra nivoakatra izay nivoaka tao anatin'ny izay atrikasa izay. Vokatra telo lehibe no nivoaka tao anatin'ny atrikasa nandritry ny efatrandro niarahan'ny Cenit tamin'ny mpanao gazety ary nitohana ny OIF sy ny COI. Anisan'izany ny famoahana boky torolalana ho an'ny mpanao gazety 500 manerana ny nosy. Nisy ihany koa fanekena ny raisana nataon'ireo toy ny andahatsoratra sy ny talemy fanoratany eo anivon'ny orinasa serasera eto amintsika, hanomezana antoka ny mpiaino, ny mpamaky ary ny mpijery fa hatotosan'ny asa tandrify azy amin'ny fanomezam-baovao ny fifidianana ny mpikirakira vaovao. Za zany nahita fa anisan'ny siviny ohatrany mahafinaritra satria tsy lany andro resaka tonga tena niasa dia vita ilay séminaire dia nisy sata faneken'ny tompona andraikitry ny gazety rehetrarehetra tao anatin'ilay izy dia ataoko ny torohevitra sy ny fampitarahana traikefa teny tsara ohatra nafinaritra ina zavatra azy tany Côte d'Ivoire, tamin'ny République du Congo, tany Haïti sy ny zavatra eto Madagasikara dia mahazo traikefa zany ny tompona andraikitra ary izay fahazahoanay traikefa zay expérience dia manamafy ilay izy inga fanaovana gazety samy efa mahafantatra daholo ina daholo tsy na hoe fototry ny fanaovana gazety fa kosa hoe ianao tsy afaka hiambiteny hoe mainy zavatra rehetrarehetra eto Madagasikara fa tsara mba mahafantatra ny traikefa ny namana viavelany zareo nahita an'izao dia ny ampiariny eto Madagasikara dia hitako hoe mahafinaritra ilay izy ka misy zavatra azo atao amin'izay zany amin'izao fotoana izao satria koa ny Cenit nanome fahavonona atao ny présidente Cenit hoe ifampiary asa amin'ny mpanao gazety zany mpanao gazety dia zako hoe zay zako hoe tokony dingana voalohany dia hitantsika eo manaraka zay. Etsy andanin'izay kosa dia nitaky ny tokony hanatanterahany Cenit ny asany ao anatin'ny mangarahara amin'ny fanatotosana fifidianana ny mpanao gazety. Laza fa afapo tamin'ity atrikasa ity Andriamatoa Loïc Hervoué, mpampiofana avy amin'ny OIF. Honnêtement, je crois que sur le bilan du séminaire, on peut être tout à fait satisfait. Vous en aurez une autre vision publique, je pense, dès la semaine prochaine, quand le comité de suivi des rédacteurs en chef publiera la charte d'engagement en français et en malgache, qui est en train d'être peaufinée à quelques mots près. Donc je pense, oui, que c'est aussi un acte fondateur d'une confiance entre le public et les médias. Tonindatsoratra sy taleny fanoratana roapolo miasa eo anivon'ny orinasa serasera miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana eto andrenivohitra no nandray anjara tamin'ny atrikasa izay naharitra efatrandro niarahana tamin'ny Cenit, OIF ary ny COI.